Raha ny isa eto Madagasikara dia 7.7 isanjaton'ny tokantrano izay efa mijoro izany no miankin-doha amin'ny ray aman-dreny aty an-drenivohitra, ary 100 isanjaton'ny tokantrano izay mijoro tokantranon'ireo tanora izay mijoro no miankin-doha amin'ny ray aman-dreny any ambanivohitra. Dia izay izany ny antony fiofanana hoe mba hahatonga ny tanora hafantatra ny andraikitra izay miandry azy ao tokantrano, fa tsy hiandry ny ray aman-dreny izany amin'ny fikarakarana ny tokantrano. Dia amin'izay ny fanampian'ny ray aman-dreny ho fanampiana ihany, fa tsy lasa ny ray aman-dreny no miantsoroka manontolo an'ilay tokantrano izay milorona. Ankoatran'izay koa dia efa 7 isan'andro eo, mety efa tafakatra folo ary satria efa tamin'ny taona 2014 izany isa hoe 7 isan'andro izany misara-panambadiana amin'ny tribonal anosy. Dia izay izany ny tanjon'ny fiofanana hoe tsy ho rava ny tokantrano malagasy, satria ny firenena malagasy aminay ny rava ny tokantrano malagasy. Izay mihitsy no tonga anay namoaka ny boky torolalana faharoa ny feno lalàna momba ny fianakaviana. Dia ao anatin'ity boky ity avokoa izany mikasika ny fanambadiana, fisarahana, ny fiananana, ny hoe filiation ny teny frantsay, ny momba ny fandokovana, ny fomba fananganan-jaza, samy hita ato anatin'ity boky ity avokoa izany. Ary ny tena mampiavaka n'ity boky ity nadikanay amin'ny teny gasy izany, avy any amin'ireo mpandika teny vita fianianana eo anivon'ny fitsarana, ireo lalàna rehetra izay mbola tsy voadika tamin'ny teny malagasy. Amin'ny teny malagasy ranoray izany ty boky torolalana ny feno lalàna momba ny fianakaviana ity. Nanomboka tamin'ny taona 2014 izany ity fampiofanana nataonay ho an'ny tanora ety anivon'ny commune ety, eny amin'ny boriboritany enina izany. Ny tena boriboritany efatra eo izany hoe misy isan-kerinandro ilay fiofanana, fa ny boriboritany roa eny anivon'ny fokotany izay no mampiofana. Ny vokatra azonay tamin'izany satria ray volana ao aorianan'ny fiofanana dia manao tombana an'ireo olona nampiofanan'ireo izay dia hatreto aloha izany dia mahafinaritra anay ny vokatra satria nampilamina sy nampirindra ilay tokantrano ilay, satria tsy hoe akorinay bedesina manokana vehivavy na bedesina na anarina manokana ny lehilahy, satria betsaka amin'ny tanora manko ny tsy mazaka an'izay hoe izay dia bedesinareo foana, fa hampalalana azy fotsiny ny andraikiny, izany hoe reto ny andraikitra izay miandry anareo anivon'ny tokantranonareo. Dia na ny lehilahy na ny vehivavy dia samy hampalalana an'ireo andraikitra ireo. Ohatra anankiray izao ohatra ny ataonay ato anatin'ny fiofanana izany amin'ilay boky torolalana anankiray voalohany, ohatra ny hoe rehefa sendra olana ny mpivady dia mampiasa ny hoe izao hoe lasao mazava amin'izay vadinao ny zavatra tsy zakanao, hoe izao matezitra anahy, izao za te hihinana an'izao ohatra ny hoe ranom-boankazo ny tiako sotroina fa aza atao ranon-ampango, fa tsy hoe efa tonga eo ny ranon-ampango voatezitra be hoe fa fanga ranon-ampango hihinana foana ty ranon-ampango ataonao ty. Dia tsy mampiasa ianao izany rehefa sendra olana, fa mampiasa hoe izao, mba ho fantatry ny ankilany mazava hoe tezitra na malahelo na faly na ohatr'izany. Izany zany ohatra izany nataony anaty fiofanana. Dia eo ihany koa ilay fifanajana amin'ny fomba firesaka ao an-tokantrano izany, satria filana fototra maha-olombelona antsika ny filana fanajana. Dia raha vanorina tokantrano dia ampatsiahivina teny fiofanana hoe ampidiro anatin'ny tokantrano satria tokantrano vaorina ireo ny teny fifanajana, dia izay no lasa zatra anareo. Mba ho fampafantarana ny malagasy rehetra ny lalàna mikasika ny fianakaviana dia namoaka ny boky torolalana faharoa izay mirakitra ny fandovana, ny momba fanambadiana, ny fisaraha-panambadiana, ny fomba fananganan-jaza, ny fiananana, ny filiation, fikambanana potentiel organisina na PCO. Dia efa voadika amin'ny teny malagasy ihany koa izany izy io. Ka raha misy ihany koa izay hoe sosikevitra ny amin'ny lalàna efa misy io dia hisy atrikasa nasionaly izay ho ataon'ny fikambanana PCO amin'ny volana marsa amin'ity taona 17 ity, angalana ny hevitry ny rehetra na ny olon-tsotra izany na ny anivon'ny ministera isan-tsokajiny na ny anivon'ny commune ihany koa, ny amin'izay hevitra tiany ho ampidirina izany ho fanatsarana izany lalàna efa misy izany.